Fito febroary Louis Vandanitra. Mpilalao tantara fantatry ny maro tamin'ny fotoan'androny tao amin'ny radio-pirenena malagasy i Louis Vandanitra. Ny 7 febroary 1937 no naterahany. Ny taona 1937 no nidirany tao amin'ny radio nationale malagasy tamin'ny alalan'ny faninanana izay nampanaoviny Sorafom, Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer. Louis Vandanitra no iray tamin'ireo 7 mianadahy tafiditra tao. Ny anjara toerana ray aman-dreny na mpitandrina na komisera no tena nanavanana an'ity olo malaza ity tao amin'izany onjam-peo izany. Ny fananany feo sy talenta no tena nampiavaka sy tena nahafantarany maro azy. Ankoatra ny filalaovany tantara tamin'ny onjam-peo, nanoratra ihany koa izy ka isan'ireo milalao vovoka, firongonentana, tsy mahay miteny gasy Andriamanitra. Mpandray anjara fototra tao amin'ilay fandarana toko-tapaka izay nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany i Louis Vandanitra, niaraka tamin'izany Emma, Clara, Dawily. Ny volana Martsa 1970 izy no nodimandry rehefa niasa nandritra ny 70 taona tao amin'ny radio nationale malagasy. Fito febroary 2020 dia be nataondreo vahoaka mpitolona teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey nakeny amin'ny Lapana Ambotsorehitra.